Ny fahitako ny gouvernemanta zahay moa dia efa nilaza hatramin'ny voalohany fa mila misokatra ny gouvernemanta misy mba hampisy fitoniana eto amin'ny firenena. Zahay dia efa hatramin'ny voalohany dia efa voailika satria na ny fisian'ny prime ministre ny fanolorana sy ny fanendrena dia tsy misy fahalalana vongona Irmara an'izay zavatra zay. Dia raha misy ny gouvernemanta zay tafatsangana io dia raha mahita fa mbola mihoatra ny Antsasamanila nireo membre ny gouvernemanta teo aloha no tafaverina amin'ny toerany amin'izao gouvernemanta vaovao misy eo mifanavaozana izao. Ka ho anay manokana tsy dia mankahala olona izahay, aleo tsorona izahay, ary tsisy tombony manokana ho ahy ny hankahala olona fa raha ny fampianarana nomena anay dia hoe raha azo atao dia ataovy ny havananareo amin'ny olona rehetra. Fa na izany na tsy zany dia mijoro zahay miteny amin'izay hitanay fa tsy mety amin'izay fomba fiasan'ny membre ny gouvernemanta. Misy ihany ny tsy mety ary misy nanao tsy mety amin'ireo membre ny gouvernemanta zay tafaverina ireo, nefa zay moa ny fahitany ireo tompon'andraikitra manam-pahefana hametraka azy dia mijery zahay vahoaka ny vahoaka malagasy no mitsara azy ireo. Ary efa misy tamin'ireny aza nahazo taminay hoe TD raha ara-politika dia mbola tazanay dia midobla indray zany izy ao amin'ny toerana zany dia makahery azy mba hiakatra klasy izy mba ho T3 ohatra. Dia hoatran'izay ny sasany zay hita fa manao faharotam-pahefana dia mbola hita ihany koa ao anaty. Ireny moa ny zava-misy zahay dia fa voalaza mihitsy hoe tsy ao anatiny satria forongony dia zahay aloha tsy homendratra mihitsy ny mahaforongony anay fa mijoro zahay amin'ny lafin'izay satria matoa sahy mijoro dia tsy matahotra zay iseho amin'ny alalan'ny fifidianana satria mahatsapa ihany koa zahay fa misy ny mety zay natao ary misy koa ny tsy mety. Fa ireo zao ankehitriny zao dia vahoaka malagasy ihany koa no hitsarandreo hoe tena mety daholo ve ny zavatra ataon'ny tsirairay sy ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka malagasy no hitsara izany ary zany no anatin'ny tranteranay matetika ny fisokafana mba tena hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara satria tsy ny fampiasana ny herin'ny fanjakana no hoentina manatanteraka ny fifidianana fa izany ny teraka olana hatramin'izay. Koa dia manao antso avy hatrany zahay fa io moa ny tafapetraka hanao ny asany fa zahay dia mahita fa ny teo ihany no miverina. Mamerina anareo vaovatsika vahoaka malagasy rehetra, ino moa zany ny vokatra ho anahy napetrako foana hoe mety traikefa moa zany no tsy nahafaka anahy zany. Ary rehefa hatrany am-boalohany no niteny hoe tsy maintsy misy olona tsara kokoa noho zay eo fa aleo fenitra no apetraka hoe mba fenitra farany ambany zany ny traikefako sy ny diplômako. Ataoko angamba fahavoavaly zay amin'ny ampahany satria le olona voatendry vaovao hitako hoe manana expérience daholo sady manana diplôma tsara. Ny faharoa kosa nefa le resaka fitiavan-tanindrazana tsy afaka ho resahako satria tsy afaka nandrefa fitiavan-tanindrazana reny olona voatendry reny na ny olona efa teo satria tsy nahita ny entretien zareo momba ny entretien moa zany be dia be nareo manontany fa tsy afaka ho lazaiko satria na dia maro raha ndreko tantaraina atao anatin'le zavatra misy clause de confidentialité ao anatin'izay dia tsy afaka hita tara-petsaka. Ny farany ngamba ny mahavariana amintsika vahoaka fotsiny raha miteny ianao hoe hiditra lasaina miady plasy tsy niditra nefa tena nikanina hoe rehefa tsy nareo ny anao tsy zavatra iova nareo manao politique de chaise vide tena hoe voakena be dia be zany dia nefa ianao rehefa postule indray kianina indray hoe mitady plasy manahirana ihany tsika malagasy manahirana. Fa inona aloha ny vokatra ho apetrako foana koa ny tanjona na hoe tena fanovana Madagasikara mety hoe amin'ny fomba hafa indray ny hitondrana an'izay fa iny aloha ny zava-misy dia raha antsika mahita eto. Izahay kosa dia mijanona foana rehefa misy zavatra tsy mety dia miteny foana satria izay le hoe liberté d'expression aleo milaza ny zavatra tsy mety. Za aloha zany mbola miandry satria misy audit ny Cour des comptes une partie mbola tsy mivoaka, tsy maintsy ho jereko kely izay document izay fa misy zavatra maromaro mampisalasala kely tsy afaka natao rapport public ilay satria fohy le fotoana fa inviteko nefa tsika hijery an'izay zavatra izay fa ilaina koa izay.
mirary soa reo. Mana mafia ny amin'ny toyan'ny raharaha politika eto Madagasikara tao aorianan'ny fanendrenan'ny minisitra Omaly. Betsaka dia betsaka ny zavatra tsy azoko. Tsy haiko anao raha mitovy amiko hoe ahoana tsara ny tena fipetraky ny zavatra Omaly iny. Alohan'ny isika dia resaka amin'ny fitoniana satria ao anatin'ny fitoniana no ahafahana mahita ny marina. Tsy hitoko teny fatratra ka hiteny hoe zao ny zava-misy, fa ao apetrako amina endrika fanontaniana ny zavatra tsy azoko, zavatra mampiasa ny saiko mikasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Voalohany, ary inoko fa iraisantsika dia mifanontaniana mikasika ny minisitry ny tao amin'ny resaka angovo teo, ny Ando Ralitera. Naninona izy no tsy reconduit? Betsaka ny resaka mandeha eto amin'ny Facebook hoe izy irery ihany no nahavita ny tenir tête tamin'ny karana. Ny fahamarinany aloha tsy haiko, fa betsaka ny resaka mandeha mikasika an'izay. Noho ny fiadivany tamin'ny karana ve? No nampahatonga anazy voala sa resaka hafa mihitsy? Raha mandeha amin'ny tena transparence, raha mandeha amin'ny tena fanavaozana, inona no kritera na nalàna na nampahatonga an'ireo minisitra sasatsasany ireo voatazona amin'ny toerany? Inona no zavatra nitranga? Fanontaniana manaraka ihany koa dia hoe raha notazomina ny ankamaroan'ireo minisitra izay teo aloha, ny ilaina ve araka izany ny nanovana ny gouvernemanta, ny praiminisitra sy olona sasatsasany izay midéranger ihany ao anatin'ny gouvernemanta ve no tsy maintsy nasorona nitondra tao anatin'ito fanavaozana ito? Raha tsy izay dia raha raisina hoe nanana fomba fisainana madio ny PRRM, izany hoe nanana volonté hanova izy, fa tsy arak'izay nefa ny situation satria nisy, ary henontsika avy aty ivelany fa hoe nisy ny contrainte tsy nahafahan'ny PRRM ny agir librement, izany hoe nanao izay zavatra araka ny tokony ho eritreretiny. Raha tena nisy izany zavatra izany, mila ampahafantarina ve ary mila mahafantatra an'izany ve ny vahoaka malagasy, ary misy mesura tokony raisinareo ve izany hanitsiana an'ilay izy? Satria ny fanavaozana dia tsy fanavaozana olona fa fanavaozana rafitra, ary indrindra fanavaozana mitondra ho any amin'ny fandrosoana. Fahatelo, raha niraisina hoe ny tanora no nengan'ny tolona, dia raha hoe raisina amin'ny hoe olona tena nitolona, olona mahitsy izany no nengan'iny tolona iny dia nampahatonga amin'ny izao fanavaozana izao. Mba azonareo hazavaina ve inona izany no antony nampahatonga ny hery-zo tsy voaray? Betsaka ny tanora nanolo-tena tao ho amin'ny toerana minisitra. Hazavao sa hoe tsy mila hazavaina fa mampandiny tena, mahalasa saina ny hoe inona marina izany ny zava-misy eto Madagasikara mahatonga ny tanora tsy voaray. Resaka alahelo toerana ary ny nitolomana dia tsy ho amin'ny toerana fa ho amin'ny fampandrosoana. Ireo olona izay voaray ara ve araka izany, ireo olona rehetrarehetra ireo izay voaray, azo antenaina hitondra ny etaentanay tanora ny tolona ho amin'ny fampandrosoana tokoa. Izaho manokana tsisy olana amiko n'iza ny tonga minisitra eo, ary ireo minisitra ireo matoa voaray misy antony. Tsy tena hoe manana fahaiza-manao, fa misy antony. Fa matoa izany izy ireo voaray hitondra amin'ny fampandrosoana ve? Azonahay ho antenaina ho amin'ny fampandrosoana tokoa ve? Malahelo satria efa sady nizarazaraina ny mpitolona tena kianja, dia lasa tsy manana hery intsony izy aty aoriana, kanefa izay olona nametrahana ny fahefana izao ohatra eto mbola tsy tena mamaly tsara araka ny tokony ho izy ireo fitakiana. Faefatra fanontaniako dia hoe ahoana izany ny tena fipetrak'ilay hoe fanambaram-pananana dia ny fametrahana an'ilay transparence interministériel moa izany fitenana azy isaky ny ministera. Satria teo izao izy nanomboka ny asa, tsy haiko hoe taiza no nahitana an'ilay fanambaram-pananana fa izaho aloha tsy nahita.
matoa zany za raha tsy manana accès alezy matoa zany za tsy naharaka any dia la plupart amin'ny malagasy tsy naharaka an'izay zavatra izay. Malagasy rehetrarehetra nefa tokony haharaka an'izay. Ce qui veut dire zany tsy ampy ny resaka publication, tsy ampy ny resaka communication amin'ny resaka transparence eto Madagasikara. Raha hanomboka zany ity gouvernement vaovao ity dia manomboka amin'ny fanambaram-pananana dia tokony ho publiena tsara hoe manomboka izao ireto sy ireto ny fananana, mba tsy hampandeha an'ilay resaka goavana be eto amin'ny Facebook hoe efa navita trano 3 sahady ny minisitra zao, efa nangona fiara zao sahady, ilay hoe fananana lasa mitombo be. Mampametram-panontaniana zany hoe ilay tena politika na transparence ve tenenina fotsiny sa tena arahana ezaka, arahana hetsika, arahana asa. Ty fanontaniana tsy dia misy dikany nefa mahaliana ny sain'ny maro. Raha nampiasa détecteur de mensonge zany ny fitondrana, aiza ny fipetraky ny valan'ireo détecteur de mensonge ireo? Minimum zany mba misy information mipasy fa tsy hoe nampiasainareo fotsiny ilay izy pour aboutir hoe résultat zany voatazona daholo ihany ireo teo aloha. Mampametram-panontaniana hoe raha nampiasa an'izany ve zany dia tsisy magoy mihitsy zany olona madio daholo ve zany ireo olona rehetrarehetra ireo, ary ireo ministra izay voala tamin'ny toerany ve zany dia nifahiry tamin'ny détecteur de mensonge sa raison personnelle sa raison hafa mihitsy. Izany fanontaniana izany mampametraka ny sain'ny be sy ny maro zany, ka tokony ilaina famaliana. Telle est